Efa ndresaka amin'izay tontolon'ny fiarovan'izay antsika dia nandritra ny fitondrana tetezamita no tena nahafantaran'ny maro ny contrôleur général de police Rémy Sylvain Organès Rakotomihantarizaka Nindaosin'ny fahafatesana ny lehilahy ny maraina teo. Izy moa zany izay niara fatapahana lalandrà ankoatry ny olo-tsotra dia maro ihany koa ny teo amin'ny sehatra nisy azy no niara-niasa akaiky taminy tompokila ary nisy ihany koa ireo olom-boafidy izay tsy nanafina ny alahelony eo anatrehan'izao fiara-miaina sy ny fahoriana mianjady amin'ny fianakaviana izao. Rahantsika ny faneho-kevitra ireo olom-boafidy izay azo ambara fa niara-niasa akaiky tamin'ity manam-boninahitra ity. Namoy ny maraina teo amin'ny faraiky amin'ny fitopolo taona ny ministra ny filaminana anatiny teo aloha ny contrôleur général de police Rémy Sylvain Organès Rakotomihantarizaka. Raha ny vaovao ray dia ny fahatapahan'ny lalandrà no nitarika ny fahafatesany tany Morondava. Manoloana izay fahalasana tampoka ny Organès Rakotomihantarizaka izay dia nilaza ny heviny ny solombavam-bahoaka ny vagain-drano Razafimily Constance. Amin'izao fahalasany Andriamatao Organès zao aloha izay ministre taminy transition dia niara mifanerasera tokoa zahay satria zaho membre ny CST izy ministre ny transition ary samby niaraka tena mitrézime zahay tamin'ny angalahy efa tagnany ravalomanana ka dia miara ora amin'ny fianakavia zany ary izy laha teo koa moa olo iny ny filazany zany olo te mifanerasera amin'olo ary mbola niaraka zahay tegna minisy vato tamin'le fampiarabany faritany zanaky Fianarasoa ary izy nandrevy kabaro fa hoe aoka zanaky Fianarasoa fa sa atao krika ihany mba tokony koa izy koa mampiasa olo atao krika ka izay ny teny hitako taminazy zany izy moa nitondra tehany fa izy salama sara tamin'io fotoana io niaraka latabatra teo aby izy amin'ny professeur Solandré tamin'izay fotoana zay dia hoe namana izy fa izy moa nandoa tany zao dia mirary ny fanahiny zany mba hazo paradisa. Ankoatra ny mahamanam-boninahitra ambony azy teo anivon'ny polisy-pirenena fantatra teo amin'ny sehatra politika ihany koa i Organès Rakotomihantarizaka. Anisan'ny tolona tamin'ny taona 2024 ny tenany ary efa ministra ny filaminana anatiny tao anatin'ny gouvernement Taroindefy sy ny gouvernement tany général Vital nandritra ny tetezamita.